vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asitrana nanisik ampunyang palay aminiran ia dia faly indray zay mandroso ato anatin'ny tokantranontsika ato amin'ity fotoana androany ity faly miarahaba ary manonona ny fahasoavan'andriamanitra ho aminao sy ny akonanao tsy adinao anatin'izay ihany koa no miarahaba ny technicien ary miarahaba manokana ihany koa ny pasteur Ritsasoa izay tafiara-dalana amin'ny tenako eto amin'ity toerana ity tononona aminao ny fiadanan'ny tompo pasteur. Ia miarabanao pasteur Christian isoran'andriamanitra fa manome fotoana izy sy fafana afahany indray zany manapitany afatra eto amin'ity plateau ity tononona amintsika mianakavy ihany koa ny fahasoavana sy ny fiadanan'andriamanitra mba tsy hisaraka amintsika izany ty ampiandohana dia fifaliana ho anainy manasanao anaraka hatramin'ny farany an'izao fandarantsika izao alohan'ny tena melabelarantsika pasteur andao hivavaka aloha ametraka amin'ny fotoana eo ampelantanan'andriamanitra izany ka dia manasanao tompoko hiary hivavaka aminay Jehovah-Andriamanitra rainy tsara indrindro makasitraka manokana ny amin'ity fafahana itoron'ny teninao ity ny any angatanay tompo teny mba hikasihanao ny fony tsirairay avy engane tsy andalo fotsiny teny fa isy vokatra eo amin'ny fiainany tsirairay avy ary na iza Andriamanitra mandresy mahita dia mino fa hitondra soa anazy ny afatra androany raha reratreraka izy dia ho ampaherezinao raha ao anatina ady sarotra izy dia omenao vahaolana ary na inona ihany koa Andriamanitra mety karazana aretina mandalo amin'ny nofony dia hoy ianao hoe nandefa nyteniko mba hasitra anazy azo lazaina zany fa ao anatin'ny teny dia isy fanasitranana izay ho ataonao amin'ny anaran'i Jesosy manosorany amin'ny fanosoran'ny fanahy pisora tompo amen. Isorana an'Andriamanitra lehibe moa fa misy foana ny fotoana isaky ny asabotsy zany hoe ny asabotsy indray zany faharoapolo ny volana janoary dia isy vavaka anisan'ny tena azo lazaina hoe matanjaka dia matanjaka indray eny amin'ny trano fivavahana vahaony oloko eksaofy matapasika majangabe ao ambaditry ny orinasa komama fa maninona moa no tsy maintsy ambara sy tsy maintsy anetanan'olo izany fotoana izany tsotra ihany ny resaka Andriamanitra dia manamarina ny teniny ary petsaka no nahita vokatra ary hoetiny ety moa ny fijoroana vavolombelona makasika an'ireo fakakana maro no ataon'Andriamanitra izany raha ny asabotsy 17 ny volana janoary teo nasiana resaka zay anisan'ny tena hoe goavana tokoa ny fotoana ry havana ary misy rem-pianakaviana tao anatin'ny aretina ary tena noentina nitety dokotera ozy izy zay aretin'izay ary tena nitsaboana fa tsy nety sitrana fa ny zavatra mahafinaritra ozy izy tamin'ny fotoana indray mandeha izy tamin'ny asabotsy teo izy vao tonga vao samba mihitsy zany anatrika an'le fotoana fa tamin'ny asabotsy iny ihany dia sitrana tanteraka le aretina nitsoro vavolombelona izy aty amin'ny alatsinainy ny dikany zany dia hoe misy karazana zavatra tena tsy mety miova mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ary misy karazana aretina tena tsy mety mikisaka mihitsy raha tsy tratrana vavaka mahery vaika tratrana délivrance enjana le asana devoly dia zay vao mikisaka teo amin'ny fiainan'le olona ary anisan'ny tena lehibe hoy tia ampiandohana ny fanananao anjara ao amin'ity fivoriam-bavaka zay arahana aloha hevitra hoe tsodrano sy faminaniana ity ary arahana délivrance hatrany anisan'ny tena misy fiatraikany ny tsodrano nisy rem-pianakaviana zao tena mijaly tao anatin'ny tokantrano tratrana fanilikiliana ary ny mampalahelo moa dia ny olona rehetrarehetra ozy pasteur ohatrany tsy tia zany ary manilikilika daholy fa rehefa vita le vavaka ny délivreny izy nyroanareo karazana fanaratsy dia tratrana ohatrany hoe karazana famosaviana ihany koa izy dia nyroana tao anatin'izay fa ny mahafinaritra le olona nanilika azy tsy tia azy indray ny lasa mpamantsy azy zany hoe misy zavatra misy fiovana tanteraka mihitsy zany ny olona anankiray avy mivavaka
sy ny vita délivrance ka ho an'reto karazan'olona zay manaraka atsika rehetra zay tsy fantatsika moa hoe ohatrany ahoana ny kanjavatra misy eo amin'ny fiainany tsika tsy ary malala daholy amin'ny atsipriany ny fiainan'ny olona fa ny azo lazaina dia ny hoe na inona zava-mitranga na inona zava-miseho a dia misy tombony ary misy vokatra tsara raisin'ny olona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny antson'ny olona mihitsy moa tsika tamin'iny fotoana iny hoe tonga aza atao sakana ny toetrandro zay mbola ratsiratsy tokoa tamin'iny asabotsy iny ny toetrandro atao ny orana be izany fa ny mahafinaritra ao a dia efa tena mitady an'Andriamanitra ny olona ary tsy voasakana intsony. Ny anton'izany moa hoe mihamafy ny fiainana mihasarotra aizandray moa ny antehatra fa tsy aleo ve metehatra amin'Andriamanitra izy rery ihany no voalaza amin'ny baiboly fa tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ary izy rery ihany no tsy mba mivadika fa marina amin'ny teniny izy ary ity ny zavatra tena mahafinaritra amin'Andriamanitra izy tsy mba mandatsa izy zany tsy mahoatra ny olona rehetrarehetra hoe miantso izy dia tsy tonga le olona dia miantso izy tonga le dia potika le olona vao tonga dia tsy mandatsa n'iny olona iny Andriamanitra fa mandray tanana amin'ny fiainany foana. Andriamanitra tsy mba mandatsa hoe nareo reny atsona be mokondotso tongako zao nareo rehefa potika va tsy manao an'izany Andriamanitra ary zany re avana no mahafa mihitsy ny Andriamanitra ary izay indrindra no mahatonga anay a hiantso anao zany amin'ity fotoana ity satria tena fantatray tokoa hoe Andriamanitra dia manana zavatra tsara manana zavatra lehibe a zay hozaraina sy omena ary ho apita amintsika mianakavy antaony hoe jery tenin'Andriamanitra tsika dia hoetiny hoe moa fijoroan'ny vavolombelona amin'ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Genesis 12 dia ny 1 ka hatramin'ny 4 ihany no jerentsika mivako toy izao ny soramandry ny niantson'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vanianany tany amin'ny Kanana tany Kanana sy ny Egypta amin'ny anaran'i Jesosy 1 ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany zay asehoko anao dia hatonga anao firenena lehibe aho sady hitahanao sy halehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. 7 ary hitaha izay manisy soa anao aho fa hanozony izay manozona anao ary aminao ny hitahiana amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazain'i Jehovah taminy ary Lota koa mba niaraka taminy ary efa 570 taona i Abrahama raha niala tao arana izy. Tsisy tsy mahay ity tantaran'i Abrahama ity ary zany Abrahama zany dia lehilahy lehibe amin'ny finoana zany ary tsisy tsy mahay an'izany tsika mianakavy indrindrindra tsika efa mivavaka mpanaradian'Andriamanitra izany fa ity misy karazana zavatra zay tena hoe tsy afaka ny atao ambany zavatra ary tsy azontsika tsy ny havana mihitsy a dia makasika ny amin'ny atao hoe antson'Andriamanitra na Andriamanitra miantso olona anankiray. Anisan'ny tena manandanja pasteur kristiany fahatongavan'ny olona anankiray a sy ny famalian'ny olona anankiray ny antson'Andriamanitra ary ny fandarana toy itony a dia tsy hoe tsika mirahalahy te hiantsoantso olona eto ina moa no metsika an'ireo olona reo raha tsika ny hiantso azy tsy tsika manova amin'ny fiainany fa itsika dia fitaovana anankiray eo ampelantanan'Andriamanitra zay ahafahan'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra anambara sy ilaza an'le tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ary tsara fantatry ny olona zany fa Andriamanitra dia maniraka amin'ny mpanompony anaitra an'le olona ampafantatra an'le olona ny tokony atao hiantso an'le olona hoe tongava mitady an'Andriamanitra tongava manompo an'Andriamanitra ary Andriamanitra dia tena miantso matoa Andriamanitra miantso a dia misy zavatra tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray tsy afaka nitrangana zavatra lehibe Abrahama ary tsy nahatanteraka ny teny fikasana Andriamanitra ary tsy tanteraka le tsodrano lehibe zay ny tenen'Andriamanitra hoe dia ho fitahiana tokoa amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany ianao raha tsy namaly le antson'Andriamanitra i Abrahama. Eto mihitsy ny tena masitsika resaka amin'reto mpanaradia sy mpanaraka ny fandarana reto ny tena marina satria betsaka reo mandefa mesazy a maro ihany no mijoro vavolombelona isorananao manokana reny fijoroan'ny vavolombelona reny a makasitraka anao ihany koa makahery amin'ny fandarana toy itony aho tahin'Andriamanitra manokana ianao fa misy karazan'olona be dia be ihany koa tsy manao dingana ary tsy tonga fa zao ny azy ny ataony hoe tambavaka amin'ny pasteur fa zany hoe ny tena be ao-pony izy matsampa ihany hoe misy fiatraika an'le vavaka ary misy lanja an'le vavaka atao fa izy tsy avy anao dingana. Eto zany dia tena miantso manokana an'ireny olona ireny satria misy karazana zavatra tena anisany hoe lehibe no tanterahana amin'ity asabotsy ity a ho anao manaraka ny fandarana anisany tena zavatra goavana raha pitso asabotsy amin'ny 7 maraina eny amin'ny trano fivavahana vahoan'oloko eksaofo matahapasika majagabe ao ambadiky ny orinasa komama isy vavaka matanjaka ary tsika dia manao zavatra mihoatra ny efa natao foana tsy hitovy amin'le tamin'ny asabotsy teo mihitsy ny zavatra ho hitanao satria tsika hoy a dia tia manao zavatra mihoatra ny efa natao ary manao zavatra
tsy fahita foana misy zavatra misy trangan-javatra tsy fahitan'ny olona fa Andriamanitra manatanteraka azy zay le hoe lehibe sary-patarina tsy afaka vinavinainao hoe ohatr'izao ny zavatra hitrango ao fa ny zavatra mahafinaritra ao dia anao zavatra lehibe no natao foana Andriamanitra na nasitrana teny hoe eo Andriamanitra na mpitsahatra ny aretina teny hoe eo Andriamanitra ary nisy fiainany olona tao ambadika an'izay no tahian'Andriamanitra manokana dia mbola manao mihoatra noho izay Andriamanitra ary anao zavatra tsara lavitra noho izay indray Andriamanitra amin'ity fotoana sabotsy ity fa jereo tsara ny fanovan'Andriamanitra fiainana ao ambadika amin'ny famaliana ny antson'Andriamanitra rehefa tsampany Abrahama hoe miantso azy Andriamanitra dia tsy ny salasala kory izy nanatanteraka n'le antson'Andriamanitra na dia mbola tsy fantany akory ary izay ho ale izy itsika ane zao misy karazan'olona ohatran'izany tsy mametsiny akory fa mba mitantara fotsiny misy karazan'olona tonga amina toeram-pivavahana araka n'ireny antsoantso atao reny sy fampanantenana eto amin'ny fivoriam-bavaka ohatran'izao dia zao ny azony tonga ao an-tsainy tonga dia hoe paster tsy voalohany fahatranonay mevolo zay ohatran'izao zay tsy ratsy le izy fa hoy hoe le zavatra zarainao mihoatra lavitra noho ny vola tsy ny ekôlanzy mpianatra tsy ny fatranonao ihany ny tian'Andriamanitra ho reglenao anatin'izay fa ny mandrakizay anao sy no avinao rehetrarehetra fa misy karazana olona tsy taka mihitsy le zavatra tsara tokony ho ataon'Andriamanitra ary zany moa mampatonga amin'ny mampianatra zay no isina mpanompon'Andriamanitra manory lalana dia mampianatra anao hoe inona moa le tanjon'Andriamanitra teto Abrahama dia sady tsy nisy nampianatra izy ary izy rerianina tson'Andriamanitra teo amin'ny toerana misy azy fa ny zavatra tian'Andriamanitra pita dia ny hoe ahoana ny fahaizan'ny Abrahama mamaly an'ity antson'Andriamanitra ity mba hatonga an'ilay antson'Andriamanitra hisetraikany eo amin'ny fiainany rehefa nanomboka ny antso azy Andriamanitra dia nandefa teny fikasana ny teny aloha Andriamanitra hoe i Abrahama ozy izy mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranonrainao akany amin'ny tany zay ho asehoko anao zany teny zany zao mbola tsisy teny fikasana fa zany teny zany kosa dia teny anankiray miantso hoe mandehana miala teo amin'le toerana misy anao zany hoe maniraka fotsiny Andriamanitra sy mampafantatra n'le tokony ataony Abrahama dia après an'io rehefa avy maniraka Andriamanitra avy miantso zany Andriamanitra ka manatanteraka le olona anankiray dia arahan'Andriamanitra teny fikasana amin'izay iny Andriamanitra le mandefa teny faminaniana na teny fikasana ho amin'ny fiainan'le olona anankiray dia ozy izy hoe dia hatonga anao firenena lehibe ao sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao tsy mbola tanteraka eo amin'ny fiainan'ny Abrahama le izy fa miankina amin'ilay famaliany Abrahama ny antson'Andriamanitra no anatanteran'Andriamanitra n'le teny fikasana mifony zava-dalina be zany ry havana ary resantsika misimisy any amin'ny toeram-pivavahana hoe ahoana ny tonga andreo valim-bavaka anao tsy mety vodotra intsony ahoana ny atonga anao anatanteran'Andriamanitra ny teny fikasana satria ny teny fikasana tsy ho an'Andriamanitra fa an'Andriamanitra ny teny fikasana fa mifanatanterahana an'le izy sy ny fiatraika le izy sy ny vokatra hoetile izy dia ho atsika eto ambonin'ny tany zay mpanaradian'Andriamanitra tsy hoe ho tombontsoa an'Andriamanitra le teny fikasana an'Andriamanitra ny teny fikasana fa ho atsika ny fatanterahany teny fikasana dia ho hitan'Andriamanitra mihitsy hoe ity Abrahama ity raha manaiky an'ity zavatra resahako ity raha mamaly an'ity antsoko ity dia reto ny zavatra manaraka azy ozy eo amin'ny andininy faharoa dia hatonga anao firenena lehibe ao sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao reo zany ny zavatra miandrain'ny Abrahama raha avy mamaly ny antson'Andriamanitra izy ry havana malala ao amin'ny tompo misy karazana zavatra goavana miandry anao fa ny ataterahanyireo dia ny fahaizantsika mamaly an'le antson'Andriamanitra zany angambany apita amintsika foana ambara aminao foana fa misy zavatra tena tsara indrindra efa voasorotra Andriamanitra misy zavatra lehibe efa nampiandrasin'Andriamanitra fotsiny mba ho anahy sy ho anao amin'ny fotoana mamaly an'le antson'Andriamanitra itsika ny goavany indrindra dia mifamalinao ny antson'Andriamanitra mety hoe ianao dia ahoana pastera ny fre dia ahoana pastera ny sakafonay dia ahoana pastera ny zanakay dia ahoana ny fivarotanay dia hoy aho hoe tsy zay aloha ny goavana fa ngeza indrindra dia ny hoe fahaizanao mamaly le antson'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mampahana tena mampafantatra ary mampalalatsika hoe misy zavatra miandry misy teny fikasana miandry le teny fikasana ho an'ny olona mamaly le antson'Andriamanitra dia rehefa izay zava-mitranga tozy izy eny amin'ny andininy manaraka andininy fahatelo ary tama izay manisy soa anao ao anozony izay manozona anao ary ho aminao fitahiana firenena rehetra ambony tany mbola misy teny fikasana io sy fampanantenana ary indrindra ny antoka ao anatina fiarovana ozy Andriamanitra hoe na iza ihany ko manisy soa anao dia zany anisy soa an'izany olona zany ary na iza koa no trangana ho fahavalonao dia zao izy Andriamanitra no hiady amin'izany olona zany zany hoe misy karazana antoka ihany koa ampanantenan'Andriamanitra ho an'ireo olona mamaly ny antson'Andriamanitra ny dikany dia hoe
tsy mamela le olona irery andriamanitra tsy amela azy ao anaty ady sarotra tsy avelan'andriamanitra ho ampaoriny ny fahavalo izy nytikan'izay fa andriamanitra nitsangana iady am'izay miady aminy zava-dehibe loatra zany goavana loatra zany ary tsy misy olona afaky ny ame antoka an'izany eto ambonin'ny tany fa andriamanitra no manana an'izay fiarovana sy antoka tsara izay hoe na iza ihany ko manisy soanao ary na iza ihany ko miady aminao a izany hitsangana ozy andriamanitra tsy anjaranao manisy soa zay manisy soanao ara fa za mihitsy ny anisy soa azy ozy izy noho ny fijereny anao ary tsy vita an'izay fa na iza ihany ko mitsangana ho fahavalonao ozy andriamanitra dia zany hitsangana iady am'izay miady aminao zany no voalazan'andriamanitra eto ary anoziny izay manozona anao tena hoe misy karazana zavatra tena tsara be zany ampitan'andriamanitra fiarovana tsara indrindra ary ita izay manisy soanao a ary anoziny izay manozona anao ary aminao ny tahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany goavany zany a jereo tsara ny fiatraika an'le famalina ny antson'andriamanitra fa ametrahan'andriamanitra zavatra tena lehibe ametrahan'andriamanitra zavatra tena goavana ary zavatra tena anisany hoe tena tsara be ho an'ireo karazan'olona zay mamaly izay antson'andriamanitra zay eto dia mitodika amintsika mianakavy ao atokantrano elangaman'izay nandrenesanao an'ity antsoantso ty elangaman'izay no nikasihan'andriamanitra amin'ny fiainanao tamina fandarana toytony ary mpanompon'andriamanitra maro angaman'izay no eninao nytoroteny nanambara taminao nanambara ny afatra taminao fa itsika iny ane ohatra mbola miodina ihany ohatra ny hoe mbola mahita elana zany ihany ianao ohatra mbola mangatakandro lava ihany ianao nefa ny andriamanitra efa manana teny fikasana ao anatin'ity tsodrano sy faminanina ao amin'ny fiainanao ty itahin'andriamanitra amin'ny fiainanao dia hoy aho hoe ity ny fotoana tsara indrindra ahafahan'andriamanitra miara-manangana zavatra miaraka aminao ity taonyity dia nometsika anarana manokana hoe ho tao-pananganana amin'ny lafiny rehetra ho amin'ny fiainatsika na inona zany irinao loatra tianao loatra ny atongavany dia hoy izay hoe ity ny tao-pananganana ho amin'ny fiainatsika mianakavy fa kosany misy karazana antso apitan'andriamanitra tefan'andriamanitra any amintsika mianakavy tsy vitan'izay amin'ny pasteur Christian raha ny fotoana andresahana ho an'ireo karazan'olona maro be isorana ny tompo moa fa ny atsara ihany koa ny toetrano dia niazakazaka ny olona tamin'ny fotoana andavanandro rehetra iny a ny tao anatin'izay zao mivavaka ho ana tanora anankirehetra trana fanilykilena koa mibloke tanteraka amin'ny fiainany fa tao arinan'le vavaka natao vao natao le vavaka dia nisokatra ny lalana rehetrarehetra ary miaina tanteraka ao anatin'ny fitahian'andriamanitra misy karazan'olona ao a tena tsy mety ho tonga any amin'le tanjony irina mihitsy raha tsy mamaly an'le antson'andriamanitra anisany tena zava-dehibe ty famalina ny antson'andriamanitra ty tsy vita mipetrapetraka fotsiny ty fiainany ty tsy vitany manofinofina mandrevirevy ao an-tranao fotsiny tsy vitany mikasa fotsiny le izy mba anao an'izao amin'ity taony ity nefa n'le fikasanao tsy miaraka amin'ny antson'andriamanitra dia hoe hojanona ho nofinofo sy fikasana fotsiny le izy fa raha ho amperahanao ho valianao le antson'andriamanitra miantsona ianao anie zao ny antson'andriamanitra tsika manaraka amin'ny fandarany iantso andriamanitra tsy miantsony olona tsy manaraka amin'ny fandarana izy fa tsika manaraka amin'ny fandarana ny antson'andriamanitra ianao zy hitan'andriamanitra eo anatina ady sarotra ao anatina fahaterena ao anatina tena hoe fiasan-tsaina fiasan-dovy herevitra tanteraka angamana ianao miantso anao andriamanitra fa misy zavatra efa nomaniny tahaka nanomanany zavatra ho an'ny abrahama andriamanitra dia malala ny zavatra ho avy malala ny zavatra hitranga rapiso malala ny zavatra hitranga amin'ny heritona tsika zao tsy malala hoe ina nitranga afaka piso iny nitranga amin'ny herinandro manaraka iny nitranga amin'ny ray volana fa andriamanitra efa mahita hoe reto misy zavatra hitranga amin'ny ray volana amin'ny herinandro fa alohan'ny hitrangan'ireo zavatra reo a alao atsony reto olona reto sady omena fiarovana nomena ny titemy fikasany ty a mba hitahina amin'ny fiainany ka zava-dehibe ry havana ny famalina ny antson'andriamanitra ary miantso zay hoe tonga avy mitadin'ny tompo a manana anjara ao anatin'izay antson'andriamanitra zay a pasteur Christian ia misaotra pasteur Ritasoa tsindrina tsara ity resaka antson'andriamanitra ity satria anisan'ny tena zavatra goavana izy io ary tsy azo amevanina mihitsy a ity resaka antson'andriamanitra ity andriamanitra moa dia tsy mifidy na izy na olona hoe efa mety aza ny fiainana na ihany koa mety misy olona hoe eo amin'ny atonontonona na misy ihany koa hoe tena hoe mahatsapa misy hoe tena tsy mety mihitsy zany fiainana izany a dia tsy kisendrasendra no andrenesanao amin'ity tenin'andriamanitra androany ity a izay tonga ao anatin'ny tokantranonao ary antso ampitiavana zay ataon'andriamanitra aminao tantara izy ity tantaran'ny Abrahama no iangiantsika eto fa i Abrahama dia efa vita amin'ny ny fiainany tety ambonin'ny tany tantara io sisa fa io tantara io anefany a dia misy tanjon'andriamanitra ihany koa ho an'ny olona tsiraray avy zay fa raha mandimby aty arina aty akana lesony izany hoe misy fiainan'olona araka ny teny pasteur atao hoe misy fiainan'olona tsy
tsy andeha mihitsy ary misy olona tsy ho tafita mihitsy ratsy miaraka amin'izay antson'Andriamanitra izay satria ahoana moa no mahatonga an'izay zavatra izay satria ny devoly ihany koa dia efa nazera tety ambonin'ny tany izy ary ny antom-pahatongavany ety dia ny ampahorin'ny olona ao anatina fatrana ampahorin'ny olona ao anatin'ireo karazana aretina sy ireo zavatra maro samihafa dia ao anatin'izay nefa ny olona anankiray rehefa tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra na mandany antson'Andriamanitra izy dia tsy maintsy ho ampahorin'ny devoly ao anatin'ireo karazana aretina fahatrana fahoriana maro isan-karazan'ireo fa eto Andriamanitra dia nanipika mazava tsara ho an'ny olona anankiray rehefa nanaiky ary namaly ny antson'Andriamanitra dia hoy Andriamanitra manao hoe anozona izay manozona anao ary anisy ratsy an'izay manisy ratsy anao fa izy kosa ndraika nefa hoe ho anisy soa an'izay manisy soa anao ary itahan'izay mitahana ka ao anatin'izay rehetrarehetra zay rehefa valin'ny olona anankiray an'le antso rehefa mamaly ny olona anankiray an'ilay antso n'Andriamanitra antso ampitiavana n'Andriamanitra antso ampitiavana ataon'Andriamanitra mba ahatonga an'Andriamanitra hikarakara ny olona io satria rehefa tsy misy etaeta ao anatin'le olona anankiray dia Andriamanitra tsy afaka miditra tsehatra ihany koa satria miakina amin'le etaetapon'ny olona ihany no ahafahan'Andriamanitra miditra tsehatra eo amin'ny fiainana tsika moa teto paster efa niteny tamin'ny olona ihany hoe ny fomba fiasan'Andriamanitra dia mandondona izy aloha vao miditra fa ny devoly ihany ny mpanao akeriny mitsofoka ao anatin'ny fiaina tokantran'ny olona na eo amin'ny fidiram-bolana na eo tsy miandre-pandrosoana izy fa tonga dia miditra akeriny fotsiny zany hoe mpanao akeriny satana zany ary ny antony ahatongavanao dia andrava angalatra mono sy ny sisa zay ihany fa Andriamanitra mialohan'ny ny anatanterahana zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia manao teny mery izy miantso aloha hoe avy andao andeha any amin'ny toerana zay ho asehoko anao hoe vonina veanao andray andreto zava-tsy reto faritan'Andriamanitra hoe reto raha andeha ianao fa zareo tsara reto ny toetsaina nananan'ny Abrahama fa rehefa hoy Andriamanitra manao hoe andao ry Abrahama andeha ilozo ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao dia andao andeha any amin'ny toerana izay ho asehoko anao dia tsy mba nanday Abrahama io zany ny zavatra mila tena hoe raisitsika mihitsy hoe fanapaha-kevitra no mila rasinao i Abrahama teto tsy nandeha niera tamin'ny dadany hoe aza nge ka ohatr'izao sotra zao zavatra heniko ka andeha hiainga io ry mamy andeha hoariza io ory zoky zany ry andehanao an'izao tsy zay ny tao am-pon'ny Abrahama fa rehefa nanrehan'ilay antso i Abrahama dia fanapaha-kevitra avy hatrany ny raisiny dia niainga niala tao hatrany ray aman-dreniny izy dia nandeha tany amin'ilay toerana izay naseho an'Andriamanitra azy ary tao anatin'izay dia rehefa voniny i Abrahama dia namen'Andriamanitra amin'izay hoe ho fitahina ianao alehibe dia alehibe ny anaranao ary hitahanao sy ny taranakao nomen'Andriamanitra amin'izay ny teny fikasana rehetrarehetra mba ho tanterahana eo amin'ny fiainany zany hoe rehefa niainga i Abrahama dia navotsitra Andriamanitra amin'izay le fikasany ray manontolo hoe ty olo ty vonina marina amaly ny antsoko ary izaho ihany koa dia hitaha azy zaho koa dia ametraka fiarovana ho azy ary izy dia ho ataoko ho lehibe izy ary ho amin'ny alalany no hitahina ny firenena rehetrarehetra eto ambonin'ny tany avako zany ny antsom-pitiavana ataon'Andriamanitra aminao ary tian'Andriamanitra ianao anatanteran'Andriamanitra ny programany ary mba ho amin'ny alalanao zay vonina zay amaly ny antso no hitahina ihany koa ny amin'ny firenena ty amin'ny faramanebe ty amin'izao vanim-potoana zao moa dia efa ho anatina fahaverezan-kevitra mihitsy ny olona satria sarotra ny fiainana mafy ny ataky ary ao anatin'ny tena hoe mampiodikodina ny olona mihitsy zao fotoana zao fa ny zavatra mahafinaritra ao anatin'io zavatra mahavery-hevitra ny olona io no hiantson'Andriamanitra azy hoe avy andao menga dia ho tahin'Andriamanitra ianao ary Andriamanitra dia afaka misolo-drano anao maminany eo amin'ny fiainanao fa izay zavatra mitranga androany na mety ho ao anatina fahoriana ianao ao anatina aretina ianao
sy zay zavatra miseho androany no amaritra ny rapitsonao a fa Andriamanitra dia afaka manome hoavy tsara indrindra ho anao. Andriamanitra afaka mametraka fiarovana tsara ho anao. Misy olona mety mitebiteby hoe tena raha zao ihany ny zavatra misy a, ho faty ihany angamba ny afarany, ohatr'izao ihany angamba ny zavatra mety hitranga, fa eto androany a dia fampanantenana no omen'Andriamanitra anao, anozona izay manozona anao izy. Ka mila mamaly an'ilay antson'Andriamanitra antsika voalohany indrindra, mila mamaly an'ilay antson'Andriamanitra, ary rehefa ao anatin'izay hoe rehefa valinao ilay antson'Andriamanitra zay ataony aminao a, dia Andriamanitra amin'izay no mitatana ny fiainanao, Andriamanitra amin'izay no mikarakara ny fiainanao. Ary jereo tsara fa raha mandinika an'io tantara io tsika dia rehefa nandeha aza i Abrahama tsy fantatra hoe aiza le toerana, na ny atsimo na ny avaratra na ny andrefa na natsinanana, tsy hay hoe ahoana moa no mety ho fandehany amin'izany toerana zany. Fa ny zavatra nafinaritra dia zao hoe rehefa niainga i Abrahama niaraka tamin'ny nitondra ny vady aman-janany sy zay zavatra kely nananany, dia niaraka tamin'ny ihany koa ny zanadralahany zay azo natsoina hoe ilota, niaraka nandeha taminy. Fa rehefa tonga tamina toerana anankiray dia naseho an'Andriamanitra hoe reto ary, dia safidiano zay tianareo mirahalahy ho ale. Natoron'Andriamanitra amin'izay le izy a, dia i Abrahama nefany a dia nisafidy zany hoe raha amin'ny fijery maha olombelona ohatrany hoe ahoana moa nandeha ahitanao fiainana amin'izany ohatrany tany tsy mahavokatra, ohatrany toerana tsy dia tsy ahitana ninninne, satria tany be vato, tany tendrombohitra sisa, fa izao amin'ny toerana natoron'Andriamanitra ho an'ny Abrahama. Fa tao anatin'izay dia nitahin'Andriamanitra indrindra izy, vokatra le fanekeny, vokatra le famaliana ny antso. Ka ho an'ireto olona ireto ny amin'ny asabotsy ho avy zao dia tena fotoana lehibe sy goavana hitsofana rano anao a, hitondrana mambavaka ny fiainanao a, ary misy teny fikasana zay omenanao ny amin'ny asabotsy ho avy zao, amaritan'Andriamanitra ny fiainanao ho avy rehetrarehetra, ary tsy hoe ny rapitsona ary ny rafakapitso ihany, fa mandrakizay ary mandrakizay ho amin'ny fiainan'ny olona zay manana fanapa-kevitra amaly an'izay antson'Andriamanitra zay. Pasteur Rijaso, ka tena manentana an'ireto olona reto hoe aza misy ho ataonao ho sakana ka tsy afahanao anatrika n'ity fotoana lehibe ity a ny amin'ny asabotsy a ho avy zao. Tsy mbola tary ianao raha izay ianao vao hanapa-kevitra, mety efa nanaraka ihany ianao hatrany am-piandohana tany a, fa mety voasakasakana ianao no ny amin'ilay toetrandro a, tsy homena tsiny ao anatin'izay moa, satria ny raha nahita ihany le izy hoe somary malomaloka tokoa ny andro ary na nivoaka ny trano aza nanahirana. Fa tao anatin'izay dia hoe tena maro ihany koa nefa ny olona ny tena nisisika ary tsy nisy natao ho sakana zany a teo amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra. Ary reny olona reny dia betsaka no efa mijoro vavolombelona, maro ny efa nanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe teo amin'ny fiainany a, dia toronao indray ny amin'ny asabotsy ho avy zao. Aza mijanona fotsiny ho mpiheny fotsiny ianao anatin'ny tokantrano hoe ahoana indray no tantaran'ireo olona reo rehefa tonga ny amin'ny fotoana ohatra zao. Tsy zay akory, fa mitanjon'Andriamanitra zany aminao io mahita io, aminao miheno io a, dia tian'Andriamanitra ho ovaina mihitsy ianao, tian'Andriamanitra ho karakaraina, tian'Andriamanitra hidirana tsehatra ny fiainanao. Ka aza manamafy ny fonao a, fa andao miazakaza ny amin'ny asabotsy ho avy zao, esy amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko, eky sao famata apasika majangabe ao ambadika ny orinasa. Ko mama efa madiva ho tapitra sady fotoantsika Pasteur Jasoka, dia angamba omeko anao ny famaraparanana ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Ya mazava dia mazao zay ny tena resaka moa teto dia mahakasika foana ny amin'ny atao hoe ty antson'Andriamanitra ty. Ny zavatra hita ihany koa teto Pasteur Christian tsara ihany mampafantatra an'ireto olona reto hoe misy karazana zavatra tena tian'Andriamanitra nanasarana ny Abrahama mihitsy, teo amin'ny fianakaviana, teo amin'ny ankohonana. Ary eto koa dia teny amin'ireto olona reto hoe misy karazana zavatra mihitsy tena tian'Andriamanitra ho sarana eo amin'ny fiainan'olona mba ahafahany mandray an'ilay teny fikasana sy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tena teboka tsara indrindra ho a dia ny fafahana hoe mamaly le antson'Andriamanitra. Teny isaorana ny tompony hoe mbola misy tenin'Andriamanitra ohatr' zany manaitra an'ilay olona, mampafantatra an'ilay olona ny tokony atao hoe misy karazana olona zao ny ambanivohitra lavitra any tsy mahita fandana, tsy maheno fandarana na amina onjam-peo na amina fahita lavitra.
reny olona reny nefa de tena mangetaetana ohatran'zany fa misy karazan'olona tena ohatrany hoe io reny fomba fiteny hoe maizina pototro ny mazava zany hoe tena etao akaiky misy karazana olona tena akaiky fiangonana tsy mandamy frais akory na frais kely na bus na bajaja na 5000 de andraisana fahasoavana ngeza be nefa nohatrany mianana varina raha reny karazan'olona reny tena tairana mihitsy hoe manana anjara ao anatin'ity fotoana lehibe zay afahantsika zany mandray sy mahita an'izao fandaran'zao tena atsony ianao asainy ianao hoe tongava manana anjara fa Andriamanitra dia afaka nisoanao Andriamanitra afaka hitahanao ary Andriamanitra dia afaka natateraka ny teny fikasana ary anambara sy anome andreo zavatra hitondranao makany amin'ny fitahin'Andriamanitra izany tena miantso anao Andriamanitra ny any Abrahama teto dia tany amin'ny tany zay mbola tsy fantany akory hoe ho any amin'ny tany zay vanianany fa ny andreto olona reto raha mahazo tombony efa fantatra sady hoe hoentina any am-piangonana zany hoe le toerana leany dia efa tsy mila mazava hoe aty ara le toerana leanao afahanao mandray andreo teny fikasana lehibe reo dia tsy aiza moa zany fa raha ho antsika manokana ao amin'ny toeram-pivavahana dia eny amin'ny trano fivavahana vahoany olo koa Exaofy matapasika Majagabe ao ambadiky ny orinasa Komama ao zany misy ny fiangonana vahoany olo koa izany ka dia tanana siasaina ary ianao hoe manana anjara tapitra ny fotoanantsika teto fa dia hivavaka amin'izao fotoana izao tahin'Andriamanitra manokana ianao nanaraka amin'ny fandarana ary eo amin'ny écran eo moa misy lara telefôna dia afaka mandraytsika mianakavy ao anatin'izay dia afaka miantso raha mila ny fanampanazavana izany raha marary ianao dia metro tanana mifaritra marary ianao fa hivavaka izay fa hositran'Andriamanitra ianao raha manana olana ianao ka enao hoe mavesatra ny fonao marary ny andohanao noho ny amin'izay olan'izay metro tanana ny lohanao fa hita manokana anao Andriamanitra amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra ray ny tsara indrindra ankehitriny dia mivavaka ho an'ireo tolo reto zay mba hitahina azy sy hanambina anazy ary indrindraindrindra Andriamanitra nasitrana anazy raha marary izy zao dia zao dia mandidy andreo aretina rehetrarehetra hiala amin'ny anara Jesosy Kristy Viel avany Nazarety mijala ny aretina rehetrarehetra mijatra zany fa midina kosa amin'ny fahasalamana hoentin'ny fanan'Andriamanitra ireo karazana olona Andriamanitra manana olana marary mihitsy ny andohany mieritreritra hoe ahoana ny amanany ity olana ity tononoko amin'ny anara amin'ny Jesosy Kristy miditra ao anatin'ny fitsarana miala ny aretina andoha maivana izy ary mino ihany koa tompo fa nizany iza olona mbola misalasala dia didiko sy ravako ireo karazana fanahy fisalasalana fa ndray fanapaha-kevitra tsara izy amaly ny antsonao ka ho tahina soambinina mihoatra lavitra noho natao tamin'ny Abrahama no atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misy saotra tompo makasitraka raiky amen izay ny fotoana pasteur Kristy mametraka anao ambany fitahin'Andriamanitra mametraka antsika mianakavy ao ambany fitahin'ny tompo azadiny hoe fotoana lehibe ny asa-botsy zao amin'ny 7 maraina eny amin'ny trano fivavahana vahoany olo ka Exaofy matapasika Majagabe ao ambadiky ny orinasa Komama pasteur Rijasoa niaraka tamin'ny pasteur Kristy isorona manokana ianao naraka amin'ny fandarana samy io tahin'Andriamanitra veloma tompoko tahin'Andriamanitra tompoko vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tanteny izy mba asitrana